Ndroso tamin'ny hetsika iray nentina nanomezana lanja ny mahamalagasy sy ny vondrona na ihany koa ny fikambanana soran'ny omaly sy ny ampitso ny sabotsy lasa teo tetsy Ambojatovo tetsy amin'ny planète Terra sy ny nanatanterahana izany. Hetsika fanerana izay natao indrindra mba ampivohitra ny mahamalagasy, ny hetsika izay notanterahan'ny vondrom-pikambanana soa na soran'ny omaly sy ny ampitso ny sabotsy lasa teo amin'ny planète Terra sy Ambojatovo. Hoe tsy be ny eritreretanay atao fa le izy le fotoana zany tafiditra anatin'le hoe période pré-électorale dia tsy mananahirana ny olona ny andray zava-be izy fa le izy nataonay ihany dia ataonay hoe hetsika fanairana ny olona zany hoe zao ny ataonay dia anehanan'ny olona koa ny zavatra tokony atao satria be be le zavatra ananantsika zany so dia hoe arena kilotany tena malaza zavaboary fa ny ankoatr'izay misy arena hafa zay tsy resahana mihitsy na miteny gasy ary ny olona menatra miteny gasy nefa izy io arenantsika koa fatsika dia natao fanairana aloha le androany satria tsy hitovy an'ilay zavatra neritreretina tamin'ny voalohany dia atao ohatrany hoe karazana essai zany hoe amin'ny zavatra ho atao manaraka rehefa milamindamina dia atao ngezangeza le hetsika ampahafantarana ny olona hoe misy mba te ampivoatra ny mahamalagasy zany sy te hoe le zavatra fafantatsika fa le tena hitako hoe olana zany le identité culturelle tsy dia misy tsona le fomba tena izy amin'ny teny gasy ary fantanana hoe le mahagasy antsika fantatsy. Anisan'ireo nandray anjara tamin'ity hetsika ity ny avy eo anivon'ny centre Sembana Mijoro. Mandray anjara amin'ity hetsika soa na hoe soran'ny omaly sy ny ampitso ity ny centre Sembana Mijoro satria ny centre Sembana Mijoro dia manana atelier couture izy hay ka ny tanjon'ny hetsika ity zany dia hoe ny fampiroboroboana ny akanjo vita malagasy dia ny atelier couture centre Sembana Mijoro manao akanjo dia misy akanjo vitsivitsy izay nataonay hoentin'ireo olona mpanao diabe zany amin'le marsa ataon'ity hetsika ity dia misy akanjo nataon'ny centre Sembana Mijoro entin'ireo dia izay no mandraisana anjara amin'ity soa. Maro ireo hetsika kasain'ny vondrom-pikambanana soa ho tanterahana raha tsy laza afa-tsy nitetika asa maro ho an'ireo faritra betsaka olona sahirana eto an-drenivohitra, ny fanampiana ny tanora eo amin'ny sehatry ny fandrarahana na ihany koa ny fanamorana ny fahazahoana angovo azo avaozana mba hiarovana ny tontolo iainana.